Ravana malala, tombontsoa lehibe ho antsika indray no afaka mifampahereto amin'ny alalan'izao fandarana izao. Hitahinao ny Andriamanitra ny amin'ny hafoizanao fotoana manaraka an'ity fandarana ity. Mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Izay ny lohahevitra ankapobeny ianarantsika eto mandritra ny andro vitsivitsy. Androantsika dia hijery manokana ny amin'ny hoe nahoana no maharitrela ny fiavian'i Jesosy. Ndao hiara hivavaka isika hangataka ny fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay any an-danitra, saotra anao izahay noho ny teninao. Dia misaotra anao noho ny fanahinao masina izay nampanoratra ny teninao tamin'ny alalan'ny tsindrimandry sy mampahazava ny sainay mba hahafahanay mandray ny lesona izay tianao ampitaina amin'ny alalan'izany teninao masina izany. Ka dia omeo anay Andriamanitra ny fotsotra manaiky ho tarihin'ny fanahinao masina. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, nandritra ny 40 taona ny fiangonana dia ny vahoakan'i Israely zany tamin'izany fotoana izany dia nireny tany anefitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Fikasan'Andriamanitra dia hoe mivoaka any Egypta izy dia mandalo amin'ilay tany efitra ary tonga dia miditra avy hatrany ao amin'ny tany Kanana. Inona moa ny zavatra niseho? Rehefa tonga teo amoron'ny ony Jordana, izay ilay ony sisany manelanelana azy amin'ny tany efitra, dia nisy toe-javatra manokana niseho. Nandefa olona mpisafitany folo lahy hijery hoe manahoana moa ny toerana any. Inona ny zavatra misy any mba ho vita tsara ny fiomanana amin'ny fidirana any. Inona ny zavatra niseho? Niverina nanao tatitra ny mpisafitany ary dia niteraka alahelo mavy, alahelo, ranomaso, satria tsy tapa-kevitra niditra any amin'ny tany Kanana. Naresaka ireo mpanao tatitra hoe marina aloha fa tsara ny tany any, tsy edikevitra, marina ny voalazan'Andriamanitra. Nitondra sapaom-baoloboka anankiray zareo, olona roa lahy no nilanja azy. Lonaka ny tany, tsara ny tany, ary hita maso ange zany, hita maso avy eny ampita satria ony Jordana fotsiny sisany manelanelana. Fa ny ampy ilay tatitra hoe ngeza be loatra ny olona ao. Ny tanàna dia manda, ny olona vaventy, ohatry ny tsingentana izahay raha mitaha aminy. Ary dia tsy tapa-kevitra hiampita ny olona. Izao no vakintsika eo amin'ny Hebreo 7, andininy 7:20. Hebreo 7, andininy 7:20. Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Tsy afaka niditra noho ny tsy finoany. Ny angavy mafy, ny anankiroa tamin'ireo mpisafitany folo lahy, dia tsy iza fa araka ny hitantsika ao amin'ny Emery 4:12. Joshua sy Kaleba ny angavy mafy, ny tarahina mafy, andaontsika ireo olona hiditra. Aza mikomy amin'Andriamanitra, aza mihodina amin'ny Jehova. Andininy 7, Emery 4:12, andininy vakintsika manomboka amin'ny andininy 9. Ary Joshua zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone isan'ny safitany, dia nandritra ny fitafiany ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanaky Israely rehetra izy roa lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraky Jehova isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia tany tondra-dronono sy tantely. Fa aza mihodina amin'ny Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany, fa hanao antsika ireny. Ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova no momba antsika, ka aza matahotra azy ianareo. Jehova no momba antsika, aza mihodina amin'ny Jehova ianareo. Ravana malala, tsy afaka niditra izy ireo noho ny tsy finoany.
eto zany dia mazava ny fanambaran'ny soratra masina ny tsy finoana dia fiodinana amin'Andriamanitra, fikimiana amin'Andriamanitra. Ary dia nampalahelo fa dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Ny fiangonana tafiditra tao amin'ny tany Kanana 7 taona taty aoriana, fa tsisy tamin'izy ireo afa-tsy Josua sy Kaleba irery no tafiditra, fa ireo rehetra ireo dia maty tany anefitra daholo. Ravina malala amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao taona 420 izao, efa 50 taona, 70-80 taona aza no nitorian'ny fiangonana, fa ho avy Jesosy. Nitory an'izany tsika ary tena nanantena ny ho fahatanterahany mihitsy. Efa taranaka 4 na 5 lasa ty aoriantsika izao, dia mbola eto itsika. Tamin'izany no efa nitenena hoe ho avy faingana Jesosy, fa dia hatramin'izao mbola eto itsika. Nahoana no misy ny fahatarana ohatran'izany? Nahoana no mbola tsy tonga Jesosy? Anankiroa no mety ho valiteny. Valiteny anankiray voalohany dia hoe le daty napetraka Andriamanitra hiaviany Jesosy, efa nanendry daty ve Andriamanitra, ka io daty io mihitsy no mbola tsy tonga. Ilay daty efa nilazaina nefa fa hoe ho avy faingana izy, ho avy tsy ho ela izy, dia mbola tsy tonga le daty. Zay ve no izy? Sa ny mety ho antony faharoa dia hoe misy zavatra tokony mbola atao, misy asa mbola tsy vita, dia zay no tsy mahatonga azy. Io zavatra tokony natao nefa tsy vita io no lasa nampitarazoka, nampiemotra ny fiavian'i Jesosy. Dia fantatrao ny valiny amin'izy anankiroa ireo. Ndovaka itsika ny ten'Andriamanitra. Zao no voasoratra ao amin'ny Petera 1:7, Petera 2:7, dia manomboka amin'ny 7. Petera 2:7 dia manomboka amin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, fa ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy, ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ka raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hiavian'ny andron'Andriamanitra, izay hamaisy halevona ny lanitra ary handory sy hampiempo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasana, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana, koa amin'izany ry malala, satria manantena zany zavatra zany ianareo, dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ravina malala, zavatra anankiroa no tsindrintsika amin'izay vakiteny lavalava izay. Ny zavatra anankiray voalohany dia hoe ny Tompo tsy mahela ny teny fikasana. Tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga antsika iodikodina eto dia tavela eto amin'ity fiainana feno faharatsiana izay miaratsy hatrany. Tsy fikasan'Andriamanitra zany, ohatra ny hoe tsy programan'Andriamanitra ny hoe mbola handeha hivezivezy 7 taona any anefitra ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Dia ohatran'izany koa ny zavatra misy amin'izao androntsika izao. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fahatarana, fa zao kosa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very na iray aza, fa mba ho tonga eo amin'ny fibebahana isika rehetra. Ary raha ohatra ka toy izay no efa tonga Andriamanitra, tonga Jesosy, raha efa niverina Jesosy, dia efa maro be no mbola tsy vonona. Ravana malala, mbola misy zavatra tsy vita.
mbola tsy vita ny fiomanana. Za mety mbola tsy vita fiomanana, ianao mety mbola tsy vita fiomanana, fa ny olona marobe manodidina atsika mbola tsy vita fiomanana. Ary misy zava-dehibe zay andrasana amiko sy andrasana aminao. Nahoana no misy ny fahatarana eo amin'ny fiverenan'i Jesosy? Tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny teny fikasana. Sahala amin'ny hoe ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron'ny zanak'Israely, lany fotoana ary de maty mihitsy tany anefitra, tsy nahazo ny tany Kanana, tsy avy amin'Andriamanitra nahatonga an'izany. Efa nivakiantsika teo, Hebreo 4 de nilaza, Hebreo 3:7-7 de nilaza fa noho ny tsy finoany amintsika izao ihany koa ry havana malala, mba tsy ho antony avy aminao, avy amintsika. Ijery an'izay lafiny izay isika, hoe ahoana ny atao mba ho tonga eo amin'ny tena fibebahana, ho tonga eo amin'ny tena fibebahana ianao, ary ho tonga eo amin'ny fibebahana ny olona rehetra, tsy tia nisy overina iray azy, indrindra reo malala ny foko rehetra, reo akaika rehetra. Inona ny atao mba hatonga azy ireny, mba tsisy overina iray azy. Ny lesona faharoa izay raisintsika amin'io andinina io, voalohany zany de hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasana. Lesona faharoa raisintsika amin'io andinina io dia itsika tsy hoe manantena fotsiny, fa tokony ny ampahafaingana an'io fiaviana io, sady manantena ny mampahafaingana. Ary rehefa tsy manao an'izay fanafainganana izay tsika, dia zay ny antony lasa mitarazoka le izy, satria Andriamanitra mbola mba miandry noho ny faharom-pony, maharo-po amintsika izy, de miandry ny hahatonga ny olona mba ho tonga eo amin'ny fibebahana. Havana malala, azotsika atao ny mampitarazoka an'io amin'ny tsy fanaovantsika n'ilay zavatra mbola tokony hovitaina, kanefa tsy azotsika ho tazomina mandritra ny fotoana tsy voafetra izy io. Tsy hoe de hiandry atsika eo Andriamanitra rehefa tsy vonina ny amitan'izay asa zay atsika. Efa voalaza ny soratra masina hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana, dia ho tonga ny farany. Fa rehefa tsy hanao isika, dia tsy azotsika atao no misakana ny tsy haviana izy io. Ka nambara tamintsika ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny andron'ny zanak'Israely, mba ho anatra ho atsika, ho lesona ho atsika. Fa na itsika izao aza, ny zanak'Israely moa zany dia tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana izy rehetra, afa-tsy olona anankiroa ihany. Fa raha tsika izao no mbola mitarazoka eto amin'ity fiainana ity, dia tsy fantatritsika ny zavatra iseho. Za ry havana malala, za raiky amintsika satria fahatsapana anahy manokana fa heveriko fampahery atsika. Za rehefa mandinika an'ireny zaza tsy mana-tsiny ireny, reny zaza madinika, ilay nitenenin Jesosy hoe antoazy ny fanjakany lanitra, tsika koa tokony hianatra ny toetrany, satria antoazy ny fanjakany lanitra. De hoy aho hoe Jesosy ao, raha mialehibe eto amin'ity fiainana ratsy ity reto zaza tsy mana-tsiny reto, dia manahy mafy aho fa hiova ny toe-javatra. Ilay tsy mana-tsiny lasa lehibe amin'ny fiainana, amin'ny toetra tsy tsara, de hivadika ho lasa manan-tsiny, ho lasa tsy azo ampidirina any an-danitra ve sanatriny zany. Inoko fa ianao io manana zazakely asa, mety zanakao, mety zafikelinao, mety ankizy madinika zay mba mamy ny fonao, zanaky ny mpiray tam-po na ny ohatran'izany. Ravana malala, raha mbola hitarazoko eto amin'ity fiainana ity tsika, reny zaza tsy mana-tsiny reny mety ho hafa indray ny fandehany rehefa avy eo. Tsy aleo ve anafaingana ny fiavian'i Jesosy isika? Misy ny fahatarana, fa tsy avy amin'Andriamanitra, fa avy amin'ny fiangonana. Zao ny voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany 10, de vakitsika ny andininy 12. Korinthiana voalohany 10 dia vakitsika ny andininy
120. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niara-ny farany izao tontolo izao. Velona amin'ny andro farany isika. Ho resantsika izay manaraka. Fa dia izao hoe voasoratra ao ny tantaran'ny zanak'Israely hoe ny akabeazany dia ringana tany anefitra. Satria noho ny tsy finoana dia anatra ho antsika izany. Ka zao no 19. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilana reny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny. Ny olona nipetraka hihinana, hisotro dia mitsangana ilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny. Ka dia 3:02 alina ringa tao anatin'ny ray andro. Aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy. Ka dia maty ny mena rano. Aoka tsy himonomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ry havana malala, zany toetra zany dia nisoratana ato mba tsy ho toetrantsika intsony. Ary hitahantsika ny Andriamanitra mba ho isan'ireo izay manafaingana ny fiavian'i Jesosy sika satria misy asa mbola miandry antsika. Andao hivavaka isika. Andriamanitra, Rainay any an-danitra, angatahanay ianao mba hitahy anay tsirairay avy, mba tonga anay ho tena zanakao, mba tonga anay ho vavolombelonao, ho vavolombelony hatsaranao, dia mba ho vita ny iraka izay nankininao aminay, ary dia mba hody any amin'ny fonenanay mandrakizay izahay. Efa be loatra ny fahatarana Andriamanitra, engane mba hatsapany zany izay rehetra, ary dia mba ho isan'ny zanakao mahatoky amin'ny iraka izay nampanaovinao, ary manompo anao amin'ny fifaliana eo ampamitana izany iraka izany. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.